Vao makasika ny toeram-pirenena kosa indray anisan'ny vaovao-mbola mahasarika ny maro amin'izao fotoana izao ny tsy fandoavan'ireo mpandraharaha ny hetrany eo anivon'ny kitapom-bola-panjakana eo ihany koa ny fitokonana izay tanterahan'ireo inspecteur d'État ho an'ny tale général ny tahirim-bola-panjakana Andriamatoa Orlando Robomananary tena nambara ny tenany fa efa taonany maro no mizaka mafy ny teo anivon'izay tahirim-bola-panjakana izay. Efa taona mahery izao no mizaka ny mafy ny tahirim-bola-panjakana. Miasa andro aman'alina mikarika ny fomba rehetra amatsiana ny fampandehanana ny raharaham-panjakana ilain'ny vahoaka andavanandro, anefana ny karama sy ny fisotrondronono isam-bolana sy ny hafa koa raha ny fanamariana izay noentin'ny tale général ny tahirim-bola-panjakana Orlando Robomanana ao anatin'ny gazety Tahiry. Raha miaiky ny ezaka vitan'ny tahirim-bola-panjakana ny avy any ivelany dia tsy misy izany kosa ny eto atoerana raha ny fanamariana hoentiny ty farany. Ny mahazendana raha ny voalaza dia ny mahita antokon'olona maro manao izay tsy idiran'ny vola kely sisa mba andrasana ary ny sasany dia manao izay ampitomboana ny fandaniana amin'ny fitakiana fanatsarana samihafa. Misy ihany koa ireo izay manararoatra ny tsy filaminana ara-politika manao fanodikodinana amin'ny endriny maro amin'ny fanakalozana taratasy-tsolika sy fanaovana fandaniam-poana ho an'ny tombotsoa manokana. Ho an'ny tahirim-bola-panjakana dia misy fetrany ny fahaizana sy ny faharetana ary ny fahafahana mihetsika. Voalaza ny tale général ny tahirim-bola-panjakana fa raha ny tahirim-bola-panjakana no mitolefika dia ny firenena iray manontolo, ny vahoaka sy ny toe-karena no mandohalika ary ho sarotra ny fanarenana amin'izay fotoana izay.